ny tenin'andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Ny mino mahery amin'Andriamanitra. Inona ny anton'ity lohateny ity manao hoe ny mino mahery amin'Andriamanitra? Resahina ny hoe ny mino mahery amin'Andriamanitra satria ny fiainantsika olombelona dia tsy laotrana ady ary ianjadi-pahoriana azy, ka ny mino dia tafiditra ao anatiny izany koa. Ary izy raha teo manana ny tsy fahatanterahany koa ka tsy mahefa irery. Koa amin'izany, na izy mandresy, na izy resy. Eo kaikin'izany dia misy raha teo ny antony ilany hery dia ny fahaleovana, anaovana sy ahavitana ny anjara fanompoana izay napetraky ny tombo taminy. Raha ampiarina amin'ny tenany tsirairay izany ny hoe mahery dia midika ho mandresy ny fahalemena sy ny tsy fahatanterahana. Dia ny fahalemena izay manodidina azy ka manjohy azy araka ny voalaza ny Hebreo 5:2. Koa ny fenitra soitiny hoe ny mino mahery amin'Andriamanitra dia ny hahatanterahany olon'Andriamanitra ho amin'ny fandresena izay fa nomaniny tompo ho azy araka ny voasoratra hoe manohatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika, Romanina 7:30, dia ny tompo izay tiantsika izany. Fa sitrak'Andriamanitra isika ho mpandresy tahaka azy, koa tahaka ny tenenan'i Mosesy tamin'ny zanak'Israely fony izy niatrika ny Egiptianina izay ny fofony ainy manao hoe amin'ny anaran'ny tompo, Jehova hiady ho anareo fa hianareo kosa anginina, Exodus 4:20, dia hoy nytoky izay nomeny Jesosy ireo mpianany sy izay rehetra manaraka azy sy manaiky ny hiray antoka amin'ny adiny manao hoe aty amin'izao tontolo izao no hahitanareo fahoriana, nefa matokia izaho efa naresy izao tontolo izao. Jana 2:20 tapany 2. Fa Andriamanitra no mandresy izay tsy resin'ny olony ka manavotra azy tsy mampandresy azy. Fa hoy Jesosy, izay zavatra tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra. Liko 20:17, fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Marka 10:17. Koa dia misy ireo ohatra velona omeny soratra masina ny amin'ny mino izay omban'ny herin'Andriamanitra ka mampandresy azy. Finoana montarian'ny Mosesy ny zanak'Israely hitany ranomasina mena toy ny mandihy tany maina izay mba nandramany Egiptianina ka dia voatelina izy. Hebreo 2:7. Dia teo Gideona izay nandresy Midianina alinalina tamin'ny 300 lahy monja, mpitsara 7. Ary teo raha teo Davida izay voalaza fa naharesy ny fahavalo miatrany noho ny tanan'i Jehova izay nomba azy tamin'ny adiny rehetra, Samuela 2:5-10. Ary teo ny hafa koa izay tsy ary voatonona eto. Ny fantaniana, aveza tokoa moa ny fahalemen'ny olona ary inona ny fahavalo mety handrafy azy. Ny antony iray dia ny fifandraisan-tendron'ny fon'ny olona sy ny devoly mpakafanahy azy. Ary ireo tsy mifanilika fa ny hevitry ny fon'ny olona sy ny filany ihany no hakan'ny devoly fanahy azy sy andreseny azy. Dia toy ny nandreseny an'i Eva tao a Edena izay voalaza fa nitsirritra ilay voankazo teo afovoan'ny say izy izay fa nandraran'Andriamanitra azy tsy hohaniny hany, ka dia resiny devoly mora foana raha nitarihiny hanohitra ny sitrapon'Andriamanitra mba hahavoa sy hahafaty azy. Fa voasoratra hoe amin'ny anaran'ny tompo, izay afafon'ny olona no hojinjany, fa izay mamafy ho an'ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo. Galatanina 4:7. Ny antony faharoa izay mahatonga ny fahalemen'ny olona dia ny mahavoafetra ny herin'ny olombelona ka tsy hahefany
zay fikasana tsara ho anatiny, na koa ny asa zay ampanaovina azy ho araka zay tokony hanatanterahana izany araka ny voasoratra hoe amin'ny anaran'ny tompo, fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara zay namboarin'Andriamanitra raha teo mba andehanantsika eo amin'ny Efesianina 2:10. Ary dia izany no andeferan'Andriamanitra amintsika, dia izy maro-po sady be famondram-po toy ny tenenan Jesosy tamin'ny Paoly fony izy tanatin'ny fitsapatoetra mahamay manao hoe ampo anao ny fahasoavako, fa ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena. Koretianina 2:12-7. Raha azo itsika akaiky kokoa ry havana ny amin'ny antom-piavian'ny fahalemen'ny olona, izany dia azo lazaina fa avy amin'ny nofo zay mbola hiadiny sy mitady ny baiko ny tenany. Lazaina hoe koa avy amin'ny fievitry ny fony sy ny toetra tsy mbola voafora sy tsy tafaray marina amin'Andriamanitra, na koa tsy manana na tsy ampy fahamasinana. Dia izany no hirika na lalana zay tsy foan'ny devoly mba hitarehana azy sy baikona azy amin'izay tsy tokony ataony, fa na ninino tariny fanahy amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy araka ny Romana 8:10, na izy mbola baikony fony araka ny mahadama ela azy raha ny filaza ny soratra masina. Kanefa ny soratra masina indrindra ny milaza marimarina fa ny fo mahamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra, sady manana aretina tsy azo sotranina. Jeremia 7:7. Zany hoe tsy azo ianteherina tsy ampieverana ny fo sy ny fihetsepo, fa mila fandinihina sy fiambenana mandrakariva araka ny afatra zay nataon'ny Petera apôstôly manao hoe amin'ny anaran'ny tompo, mahonona tena miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny lino amierona mitady izay arapany. Petera 1:5-5. Ary dia tsy lavitra izany ny antony zay nahatongan'ny Paoly apôstôly hanafatra ireo Korintiana manao hoe amin'ny anaran'ny tompo, diniho ny tenanareo, na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsia, izahaho toetra ny tenanareo. Korintiana 2:17-1. Raha manana ny tompo tokoa ianareo, fa tsy mivoy mandesa mirery, fa ny manana ny Jesosy ao anaty, dia omeny tokom-pandresina lehibe araka mivoasoratra hoe amin'ny anaran'ny tompo, Kristy ao anatinareo, fanantenana ny voninahitra. Kolosiana 2:17. Manao ahoana revo zany ny fototra iorena ny herin'ny olon'Andriamanitra, izany dia Andriamanitra sy ny finoana azy. Raha ny lafiny maha-olona dia fantatra fa sarobidy ny hery havana, fa mainka eo amin'ny lafiny fanaovana ny asan'Andriamanitra sy ny fanatanterahana ny sitrapony. Fa amin'ny mahasan'Andriamanitra izany dia tsy vita izany raha tsy izy misitsy no manafy amin'ny heriny, fa hoy ny tompo, tsy amikery na mimpatanjahana fa amin'ny fanahiko, hoy Jehova tompony maro. Zakaria 4:9. Fa ny fanjakan'Andriamanitra tsy amin'ny tendy na vitandresaka fa amin'ny hery, dia amin'ny fanahy masina izany araka ny Korintiana 2:4-20. Araka izany dia ilain'ny olon'Andriamanitra indrindra ny ampaherezin'ny tompo mba hahajorony amin'ny finoana ka natanterahany ny asany sy andehanany araka ny sitrapon'Andriamanitra ary anomezany voninahitra azy. Ny fototra iorenany heriny mino dia ny firaisany amin'i Jesosy indrindraindrindra zay tompo ny finoana sy mpanefa azy araka ny Hebreo 12:2. Fa hoy Jesosy, izaho no voaloboka, ianareo no sampany, izay miray amiko ary zaho aminy dia mamoa be izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona 5:15. Fa mety ihany ny fanahy, hoy ny tompo, fa nofo no tsy manakiry. Mateo 4:2-2. Ho amin'izany dia ampahireziny ireo mpianany zay ny vidiny sy ny rahiny ho vavolombelony anarany sy ny asany, dia araka ny teny manao hoe, fa hazo hery ianareo amin'ny ilatsahany fanahy masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny farany tany. Asan'ny apôstôly 2:1-5. Avy aiza ary no iavian'ny heriny mino sy itoerany izany? 1. Ny mino mahery amin'Andriamanitra dia noho izy mampahery azy, ary manaiky ny iahy sy iaro ary antoka ny olony. Fa hoy izy,
efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ianao. Isaia 3:1 ary de afaka hiteny izy tahaka ny mpanao salamo hanao hoe ny mitoetra ao amin'ny fiarenana zay ihany ny avo indrindra dia monina eo ambanin'ny aloko ny tsy toa. Zaho hilaza an' Jehovah hoe fialofako sy batery fiarovana ho ahy izy ary Andriamanitro izy zay itokiko. Salamo 1:2. Manaraka izany, ny mino dia mahery amin'Andriamanitra, dia no ny herin'Andriamanitra mitoetra sy miasa ao aminy. Fa hoy indrindra ny apôstôly Paoly amin'ny anaran'ny Tompo, fa na dia velona amin'ny nofo aza izahay dia tsy mba miady araka ny nofo, fa tsy avy amin'ny nofo ny fiadin'ny tafikay, fa mahery amin'Andriamanitra handrava fiarovana mafy. Fa mandrava ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra izay atsangana hanohitra ny fahalalana an'Andriamanitra izahay, ka mamabo ny hevitra rehetra anaika ny Kristy. 2 Korintianina 10:3-5 fa voasoratra hoe Andriamanitry ny Israely no manome hery sy tanjaka ho an'ny olona isaorana ny Andriamanitra. Salamo 20:5-30. Manaraka izany koa, ny mino dia mahery amin'ny finoana sy ny hony ny finoana, dia ny fitokisany an'Andriamanitra sy ny fiazonany ny tenin'Andriamanitra ary ny fankatoavany ny lala tsitrapon'Andriamanitra. Fa amin'izany no hanamarinan'Andriamanitra azy sy hananatanterahany aminy ny tenin'Andriamanitra izay inoany. Fa raha hoy ny Tompo, ny oloko marina dia ho velon'ny finoana araka ny Hebreo 10:30 dia ny fandalana izany no nanomezan'ny rariny ny Abrahama araka ny voasoratra hoe amin'ny anaran'ny Tompo, ary tsy niananany amin'ny teny fikasàn'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana Abrahama, fa nampaherezi ny finoana ka nanome vonina hitan'Andriamanitra ary natoky indrindra fa izay nolazainy dia hainy atao koa. Dia nisy saina ho fahamarinana izany. Romanina 4:20-20. Ny mino mahery amin'ny fivavahana na noho ny fivavahana. Izany dia nilazana fa misy heriny ary miasa manan-kery ny vavaka zay asandratra ny mino amin'Andriamanitra no ho Andriamanitra mihaino sy mamaly ny vavaka zay ataony. Dia tahaka ny anany marinany ihany ny teniny araka ny fanambarany manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, tsy hiverina mikifoana izy raha tsy efa mahatanteraka izy zay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy. Isaia 5:20. Tsy inona ny antony mahatonga izany, fa Andriamanitra manaiky ny iray antoka amin'ny olony izy zay mino sy manompo azy. Ary dia noho izany nanomezan'i Jesosy toky ny olony fa hamaly ny vavaka ataony izy raha hoy izy taminy manao hoe mangatà dia homena ianareo. Mateo 7:7 ary na inona no angatainareo amin'ny anarako dia ataoko izany hoy Jesosy mba hankalazana ny iray ao amin'ny zanaka. John 4:13. Fa ny fivavahana dia tsy inona fa ny fiainana ny firaisany mino akaiky sy lalipaka amin'ny tompony sy ny fifandraisana velona amin' Jesosy. Manaraka izany, ny mino dia mahery noho izy manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny hevitra iray amin'izany dia ny hoe mahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra izy na inona mety ho sakana, satria Andriamanitra dia miandany sy momba ary manohana izay manao ny sitrapony. Fa amin'izany dia voasoratra hoe fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hatanteraka ny sitrapony araka ny Filipianina 2:10. Ny hevitra faharoa mifameno amin'izany dia ny fahatsapany mino fa Andriamanitra dia momba tokoa sy miahy izay manao ny sitrapony, ka tokonaina sy fampaherezana lehibe ho azy ny mahalala sy mivelona izany. Ary dia izany no nahatonga an' Jesosy ny teny manao hoe ny haniko dia ny manao ny sitrapony izay naniraka ahy sy ny mahavita ny asany. Jaona 4:4. Fa loharanonaina sy hery ny manao ny sitrapon'Andriamanitra ho an'izay manao izany ankitsi-po sy fahamarinana. Ary ny farany dia ny mino mahery no Andriamanitra tsy mamela azy ho irery na ho rembony fahavalony, fa momba azy, miahy azy, manome rariny ho azy. Ny mino mahery no Andriamanitra momba azy satria ady no atrehiny, dia ny adiny finoana amin'ny tsy finoana, adin'Andriamanitra amin'ny fahavalony dia ny devoly sy izay rehetra manaraka azy.
koa dia mirotsaka tanteraka miadiniadiny ny tompo miaraka amin'ny olom-boafidiny ary manafihery sy miaro zay rehetra miaraka aminy sy miray antoka aminy. Ny ainy zany indrindra ny apôstôly Paoly raha tsy nikely soroka nanatanteraka ny asa fitoriana ny filazantsara izay nanendreny Jesosy azy ka dia niloha-bava izy fa teo anilany mandraka rivan'ny tompo izay tsy namela azy ho irery fa nomba azy tamin'ny tana maheriny sy nisandrina intsitra ka hoy Paoly raha Andriamanitra ny momba antsika iza no ahatohitra antsika. Romanina 8:3b. Jesosy Kristy tokoa ry havana miahy ny olony izay irahany ka tsy mamela azy ho menatra na angaiay amin'ny fanatanterahana ny sitrapo sy ny asan'Andriamanitra ary dia miteny amin'ny manao hoe indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Mateo 20:20. Jesosy Kristy momba ny olony tokam-pahombiazana sy fandraisana mandrakizay ho an'izay mino azy. Koa raisy Jesosy mifahara aminy manompo azy dia ho aminao ny fiadanany izay mandresy amin'ny zavatra rehetra. Ho voninahitr'Andriamanitra. Amen. Vitu qua
ny tenin'andriamanitra solika fitaiza.